Monsieur le Président, mba rarotinay ny fahazonao misy hetsika ataon'ny tanora amin'izao mitaky andravana an'ilay CENI RCC ny Assemblée nationale. Ahoana ny mahakasika an'izay? Efa nivaliko teo ihany ny ampahan'izy io mba manina moa zany mba manintana ny tanora mba hianatra ny atao hoe tena politika tena izy fa tsy hoe mitabataba eny tambazotra tserasera ianao dia avy eo anao mametraka dossier ministra dia rehefa tsy voaraino satria mifanohitra amin'ny eritreritro mihitsy zany hoe fitabatabanao eny amin'ny tambazotra tserasera avy eny anomezako ministra anao fa tsy ny fahaizanao zay ny tokony anomezako ministra fa tsy fitabatabana eny dia tady ny olona anakorotana anao dia ohita koa raha ohatra ka hanaraka ny eritreritro ao ny gasy fa ny gasy tsy hanaraka ny eritreritro ao voakaraha manao ampanao politika koa io zay ny tena zavatra misy eto Madagasikara dia mbola ho hitantsika ao ny anaovana azy. Raha ohatra ka misy be fidinana an-dalabe andriaman'Ankoso dia ampiasa hery tahaka nataon'ny fitondràna teo aloha ny fitondràna fanavotana. Zay ne mbola tsy nampiasa hery zany hatramin'izao ary tsy efa eo zareo fa eo ne zareo fa tsy haiko hoe firy ny isan'zareo eo zao satria ny malagasy koa ne tsy malagasy koa ne tsy hovoa fitapitaka na zay saritsarina zavatra ataonao eny nefa vola no raisinao manao mpanao politika vola no raisinao avy any ivelany mbola tsy tenenako zavatra hafa eto ny malagasy tsy ho azonao amin'izany aloha tadio fa anatin'ny état d'urgence énergétique atsika zao tsy tokony isy anao fihetsiketsehana ka tonga korotana fa avelanay izy manao dia ho hitantsika ao ny miarabatsika mpiray-tanindrazana amin'izao arivarivo izao voaloha teniko dia misaotra ireo mpikarakara sy ireo nasa nijoro ankeo teo amin'ny kianjanambozatofo sy teny amin'ny 13 mai ninona fampiororona sy fanenjehana isan-karazany fanapariahana vola be izay nataon'ireo mafia riday asy ry siteny nentina nanaramanana an'ireo ondrakondrafana sy kely atidoha mbola mivarotra ny firenena amin'ny alala amina vola kely tadidio fa vola 300 000 FMG par personne no mba nizaraina an'ireo olona tsirairay avy ireo ny assidu sy ny karazany entina nanoerana niny tolony dia toy izany koa reto hoe miseho azo bandeau rouge jilahamboty reto tsy izay tsy malala niny bandy iny zanaka mpanao politika efa reraka ihany koa reny fa zao efa niteny taminareo indrindra ianareo vahoaka tsotra zany efa niteny fa tsy misy tsony ny herim-pamoretana azo atao Madagasikara rehefa manao fihetsiketsehana zany akory tsy sanatria fampirisihana anareo fotsiny hidiny eo amin'ny 13 mai fa tena fampirisihana anareo hijoro fa efa mazava ny lalao ankehitriny raha nitafika sy ny gendarmerie dia efa niteny mazava mihitsy fa tsy hiditra mitsehatra intsony amin'ny fisambosamborana na fandratrana zay olona manao fihetsiketsehana mitaky ny zony efa mazava zay teniko zay ary voapirofo izy ankeo ditanareo tsara mihitsy fa tsy nisy akory sakana tsy nisy fampitahorana na fisamborana ninona ny seo teo maro ianareo no niteny tamiko hoe any amin'ny messenger hoe zay aty ambony aty zay ary eny za aloha zany comprendre ihany amin'le tahotra satria betsaka koa le dotandroka ataon'reto mpitondra jalambavy reto fa tady idionareo zany re olona tady idio zay teniko zay fa manomboka zao raha irotsaka eo amin'ny 13 mai ianareo dia tsisy ikitika anareo ao tady idio zay teniko zay matoa ny tenenina any keo mandehana ampiro mpianatra reo efa fantatro fa tsy isy mpitandro filaminana hetsika sy isambotra anareo zany eo dotandroka fotsiny reny ataondry gasikara hoe tsy nazo alalana tsy mila alalana intsony nanomboka tamin'ny heritaona iny ny fidinana an-dalambe tsy mila alalana intsony tsy mila mangataka toerana intsony fa natao toerana neonany fa nihokevitra ny eo amin'ny parvian'ny 13 mai dikan'izay tokony hiala amin'izay ny tahotra eo aminareo
esory am'izay fampiony fiororony isan-karazany fa izay ny fitaovana ampiasain'reto jilambavy reto ampitahorana anareo averika any tsy misy fonja zany omby olona ray alina ao Madagasikara tsy misy zany ary raha andatsaka ra izy amono izy de tadidio fa tafiditra ao anatin'ny velam-pandrika zay tena andatsaka zay anatin'ny lavakalalina zay ataontsika hoe aninenany rehefa kelikely eo ka zay mahatonga amin'ny tena anareo hoe aza mitsahatra raha mbola mitoy io tolona io satria fantatro fa tsy maintsy hitoy io tsy isy antenimera-pirenena oravana zany eo tsy misy ACC oravana zany eo olona mpiara-mihinana sy jilamboty miara-mihinana sy mangalatra daholo reo tsy maintsy mifampiaro reo mifampitazony amin'ny tendan-keliny reo ka de zay ny teneniko anareo hoe aoka zay ny tahotra aoka zay ny ororo fa ny vahoaka ny tompon'ny fahefana ninninona nizaniza mbola mampitahotra anareo de ijoroanareo vahoaka fa matory mpianatra reny na sandjoro teo tsy nieritreritra ny mety ny amin'ny tenany izy reny tsy nieritreritra ny amin'ny mety ho faratrana ho azy izy reny fa noho ny fitakina ny zony fitakina ny fahamarinana fitakina ny fiaisany avy ny ady atao amin'ity mafiasy jilamboto isan-karazany ity ny am'reto olona tsy manana fahalalana akory mitondra fanjakana tsy hitako tsony zay tokony mbola antony atahoranareo efa mazava zao fa na ny solika tsy misy intsony ny delestazy efa enjana be ny rano tsy misy osotrona ny sakafo moa de efa tsy haiko tsony mody lazaina fa mividim-bary nidina fa tadidio fa afaka volana vitsivitsy vidim-bary io tsy ho zaka ny volanareo vidin'io efa lasa ny karana daholo ny resaka vary famatsiana vary eo Madagasikara rehefa kelikely eo aza fetsifetsen'ny olona amin'izany ka de zay ny teneniko aminareo hoe rehefa hitoy io tolona io midina am'izay ianareo antsehatra midina am'izay ianareo fa efa betsaka ny miandry anareo ao ambadika ao ary za miteny fa ho hitanareo ny zavatra iseo fa mila ny faharisianareo anampy an'ireo mpitolona rehetrarehetra zay no teniko aminareo androany fa de Madagasikara amin'ny malagasy ary tsy maintsy mandresy ny malagasy na inona ny tadidio fa mitomboka amina zavatra tsotsotsotry ny reny foana ny tolona hatram'izay ary efa samy nakalesona daholo ny mpitondra rehetrarehetra teo le misous-estime hoe reo vereo foty tadidio fa zany zao mba fomba fiadiny fakifakin'olona isan-karazany reto mampandotry hoe reo ve mba mpitolona zay indrindra mahatonga ampirisika anareo asehoy azy am'izay ny herintsika vahoaka fa efa anjaratsika am'izay zao ny maneo fa matanjakytsika fa tsy misy mpiaro zany reo fanjakan'reo tsy misy mpiaro zany reo fakifakin'olona miaro an'ireo zay fa de mahereza daholo ry malagasy de Madagasikara amin'ny malagasy